Arak-hevitra moa dia mazava tsara satria tanora ny fiangonana no nitondrana nanaovana fampianarana sy mamelabelara-kevitra mahakasika ny lohahevitra navoatra teo iny dia lohahevitra mahakasika ny tanora sy ny teknolojia moderne. Ny niompana indrindrandrindra tamin'ny fampianaran'ny fiangonana ny fampianarana ny ainga ary naka inspiration tamin'ny doctrine sociale de l'église mahakasika ny zavatra zay karaha fitinina dia tsotra. Ny fiangonana dia tsy manolotra mihitsy ny teknolojia moderne vao mahay mampiasa azy ary ny fiangonana dia mankahery mihitsy ny zanany mba hampiasa ny teknolojia moderne io fa kosa tsy maintsy mahay mampiasa ny teknolojia io, tsy maintsy mahay mampiasa ny teknolojia moderne io. Atao hoe teknolojia moderne eto moa zany dia ny internet, ny web, ny antsoiny tanora hoe Facebook, ny antsoiny tanora hoe messenger, na hoe WhatsApp sy ny sisa ny mail, ny courriel rapide rehetrarehetra reo zany ny ireo télévision na ny radio avo lenta mifanaraka amin'ny teknolojia moderne ankehitriny ireo na sokajina amin'ny antsoina hoe teknolojia moderne. Ny fitenin'ny ny technicien azy dia moa dia hoe nouvelle technologie de l'information et de la communication na hoe TIC, zany hoe teknolojia vaovao mahakasika ny sera zany, mahakasika ny serasera, tambanjotra serasera vaovao. Ny fitenin'ny fiangonana dia mitovitovy amin'izay ihany koa fa hoe fitaovam-pifandraisana, zay zany no tena avoatran'ny fiangonana. Ka ho an'ny fiangonana dia izay izy tsy vitany hoe mandrisika fa mampiasa ny mihitsy izy fa ny lay dimension éthique, lay fisehoana ho tompona andraikitra eo amin'ny fampiasana an'izay fitaovana izay tena ampatsiahin'ny fiangonana mandrakarivo satria ny fiangonana raha teo tsy vitany hoe mampiasa an'io izy mba hoentiny mitory ny evanjely mba hoentiny mifandray amin'izao tontolo izao sy fanakalo hevitra amin'izao tontolo izao, tsy vitany hoe manao an'izay fotsiny izy fa ny fiangonana mihitsy sy ny zanany rehetra no entanina mba hiditra ao amin'io toe-tsaina vaovao izay voiziny teknolojia vaovao io zany. Ka arak'izay misy mitsara, misy ny tokony ho hatsaraina satria isan'ny fampianarana nataoko tamin'ny tanora zay no hazavaiko tsara tamin'ny tanora fa ilaina dia ilaina ny TIC na hoe araka amin'ny fomba fiteny taloha ankehitriny ny TEC ilaina mihitsy io zany fa tsy maintsy mahay mampiasa arak'izay mahatompona ndraika sy mahatanora kristianina mifototra amin'ny evanjely zay. Dia ny zavatra faharoa misy ihany koa ny loza mananontanyna ny tanora amin'ny fampiasana an'io teknolojia moderne io raha tsy hainy mampiasa azy ka mila fitandremana io satria mety manimba zavatra maro, mety manimba ny finoana mahakristianina, mety manimba ihany koa ny fahasalamana satria mety manimba maso, mety manimba satria mety miteraka addiction indraindray zany, mety miteraka ihany koa fahasimbany lamina ny soatoavina misy eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fifanajana ao anatin'ny tokantrano, ny fiangonana sy fitiavana ny fankatiavana anatin'ny tokantrano, mety manimba zavatra maro io raha tsy hay ny fampiasana azy. Hoe mitaky fandanjalanjana mandrakariva ny fampiasana ny teknolojia moderne. Tsy ny tanora mihitsy no natao ho an'ny TIC na ny TEC fa ny TEC sy ny TIC no natao ho an'ny tanora. Rehempahasoavana no ataontsika hamaly ny soa vitanao ho anay FT ato anatin'ny district Antolagnaro. Fa na dia zany ary dia tsy adino koa itsika samy FT na ny FT avy ao katedraly zay ny FT ataontsika hoe mariaga fa indrindra Tanambao isaorana satria